Tao anatin'ny fitaom-pitsarana manetriketrika no nametrahana ny filohan'ny fitsarana Ambaratonga voalohany eto Ambatondrazaka vaovao Andriamatoa Rakotovao Jean Désiré raha Andriamatoa Rakotonjanahary Angelo Sarlestin no filoha teo aloha tonga taty an-toerana ny solotenan'ny ramatoa minisitry ny fitsarana ny talehan'ny kabinetrany. Eritreretina ihany koa zao installation zao hoe tondrainga vaovao ho an'ny tribonaly na dia navita be ary Andriamatoa filoha teo aloha. Ny antony moa zany isolosoloan'ny tompon'andraiky mpanjakana ohatr' zao dia eritreretina foana hoe tondrainga vaovao ho an'ny ratsa-pitsarana zany. Raha ny momba ity filohan'ny fitsarana Ambaratonga voalohany vaovao ity moa dia vonona ny tenany anaraka ny paikadin'ny ministeran'ny fitsarana dia ny fitsarana manatona ny vahoaka. Amin'ny ankapobeny moa zany na pamena dia miadana kokoa zany satria dia asia malala fa fototra zay mampiniminina vahoaka mampana vahoaka. Eo koa zany fanafaingana raha-pitsarana mba hitsarana regny olona be dia be zay mbola voatana fonja zany eo ihany koa ny fanatsarana ny lafiny sosialy zany mba hisin'ny fiasankilan'ny mpiasa. Amin'ny itony lanonana itony no fotoana fampahafantarana ny rehetra ny filoha vaovao ka saika tonga teto avokoa ireo tompon'andraikitra ara-panjakana isan'Ambaratonga ny avy.